Kolo FM manolotra ho anao Mifoha Maty. Tantara mitohy nosoratany Toky Gérard Rabe Manatsoa na Itokina. Ovelomny tapaporoana faly tsy resikely. Miaraka amin'ny Sofaniry sy Saolo Ramotonanahary. Nandray feo 4 Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanantotosa tapaporoana. Voady ny lavaka efa tsarafina koa ny vatapaty tovavy ho atao anatin'izany sisany karohana. Hienzana koa kirika aloha ty fisisiana bus ty ka mpamakiny hitakiko inona moa fa deo mbo tafotoko andoky sady mindra miadana ihany ka la ny andro mitsaridina fotsiny eto ndao ako fikako nge toko mba tafody aloha ihany fa ndre be sitrapo be sy sandrindry mihitsy zay nivoahana tao mitetezana fripery ka mahamonamonaina be kile tantaratsihatra ndrika sika rovavy tokoa zao dia mba hanarany fotsiny mponamana fa fomba fiaina dia tena fanipaka dia fanipaka mihitsy ny olona mbola makafy tantaratsihatra ko ny azo ny lohany efa ny amin'ny fitsindroana fripy aleko mba samy azo ny anjarany toka be raha anatrika miseho iny fotsiny voahana taty ndry marina ndry koa nge tokony mba hanao to afa tsy dia miafiafy lava ohatra ny fony tsy mahasana n'izany rehetra izany ekirany indrery aho nga moa adindry misin'ireo zandroko rehefa mitafyton'olon-drehetra fotsiny aho dia efa ampiaka izay aho nareo angeka efatra mianadabe izao ny rehetrano e tsy tokony efa maivana viny fa sahiranana sady tsy ndry ihany no nilasa teo fa tsy mandray anjara ny fanefanany efatrano ndry ka efa zao mahazatra e hita tokoa mbola mahasely bandry hitaketo sady anefa zao ny ajejondry io rehefa zaka nray amin'ireo bandy ao ampianaran'ireo zandry aloha dia tsy azo amin'izany e andao fa hitatsika e ndry mba mampamonena koa ke mijery amin'ny tompatory an-dalany tony ka za zay efa mipetraka any anaty trano misy rindrina efatra sady mirakotra body fotsy mbola mare atsika ihany maika fa hoe atory aty amoron-dalana amin'reto lamba zara raha maharakotra amin'ity andro ririnina indraika aloha dia alelovana daholo zao rehetrarehetra izao oe andro aso aloha kifa ohatra misy madinika atao anaty poketraka atao maizako any dadabe io ka inona koa ki nijaridinandreo anlohan'io rangabe io a andao andeha fa mahamenatr'olona ka zao mihitsy ny tsy hitiavako mandeha tongotra miaraka amindry andraso aloha kia andraso misy dimanjato izay tato fa tsy mety hitako mihitsy andao iala teto fa mamofona be ny andrika jereo fa vao mikofoka kely fotsiny izy dia fa nanidina daholo ilay lalitra nitangorona teo aminy toa fa hoana koa ty mandrorolona tiry saloha a tiry dadabe a misaotra anaka inona hoy izany lazain'izany mety misaotra sy nitsodrano angamba ikizy a no izy tsy mahavita miteny firisony dia tsy misy azo zay lazainy aloki mba manao sona dia hoe azahoana tsotra ny fotsiny aza tsodrano angino ny zava-mahery indrindra fa hoe avy amin'ray aman-dreny be to reny ndry marina inona ke vita an'izay tsodrano Hiezaka tondry irery ihany atafitandriana tsy eo amin'ny fiainana fa tsy hoe noho ny tsodrano avy amin'izao mpangataka rehetrarehetra izao atry azondao amin'izay andeha ka ndry mandondonandry aty variana amin'ny tanaka mandinika amin'ilay olona eo tsy azoko mihitsy mandody koa kia sady mampatahotra ity izy za ihany no mifandrafandraina no masiny amin'io varamena be ndry ny te handrorarora olona eko sady filazandry azy koa dia ohatrany hoe izy mivantany ery no nororaiko teo tandray miandry izy rovava fa dia nge mandrorandrora olona e zay azy ny ndry ay hoe efa manana mpiambina koa mpangataka amin'izao fotoana izao e tsy izany rehefa efa hatrary ambany ary any nahatazana anareo rovavy a fa nareo nijanona teo alohan'iny mpangataka iny vao tratrako dia izay ny antony nahatazanako mifetrika ireo rehetra teo indrindra fa mifetrika fenofetrana naseho'ny kaloiny oe ary tadidinao ka ny anarako e tovavy toanao zao kosa avy eo ho sarotra adino iny e fa
zazo maninona ka mono aminanakeliko enao koa mampime ndrasindray hoe raha tsy diso a dia tsy fony anaranao zay indrindra miaratsiny fa ny anaran'le namanao zao no tsy tadidiko ny ahy tsy tadidy satria kalona rery monamonako inona koa tia mahazo andry saloha lesina anarany ao rehefa ho tadidiko tsara amin'izay tsy afoky io ray kilasy amintsika le mazoto mandray anjara-peo ampianarana iny indro mantsy tao ohatran'ny very be zany ko eny tokoa miezaka mampitamberina fitadidiako mihitsy satria tsy vaovao amin'ny sofiko tokoa le feo zany efa vao nahita azy fotsiny tena tadidy avetrany ihe akizy amanjatonyireo kosa ve kika izay natadiavako azy rehetra mbola lasa tany amin'le mpangataka teo ny saiko ny tena mariny fa ina tokoa nahavariana indre tamin'ny olona iny tsy haiko ary reto fa ohatrany hoe mampatsiahy mpangataka ray tany aminay tany ambato lampy zany izy iny ka mety hoe findranaka ty Antananarivo zany izy ko tsy mitombony zany ka matoa azy teny amoron-dalana angeka izy rangabe izay ary efa nalevina tany am-pasamahiny ka manana kambana mpangataka koa zany le tany aminareko na mety hoe olona sendra nytov fotsiny aiza kosa ki dia hoe mpangataka daholo izy mianakavy ka tena hoe izy napetaka mihitsy ny angeka na ny endriny zany na volombava sisizy azo eritreretina ihany nefa hoe le mpangataka teny aminareo iny vazivazy re iny ny ahy fa mantsy mba gagako za zo efa saika mivadi-po mihitsy hoe faty mitsangana zany iny ay mialatsiny ary fa avy aiza rivariva tokoa moa zany nareo roa vavy reto raha tsy madiso misaotra nanatitra ary tsy afoy kalo ary maizina mihitsy aloha vao tafody dia iza zao le bandana nanatitra ny tomba vady teo iny namako tsy efa nandeha fafatra tamin'ny sedra kosa ve za hoe mety ho taratara vao tafody sady aloha kosa samy anana ny fiainany ka zanga moa manadikadina anareo sahalan'izao rehefa anareo alipody ireny ka eo ndray izy zany eny nametrahany eninareo fitokinany amin'ny fanarahamaso andre aty tany lavitra aty sy amin'ny mahazoko indrindra amintsika efatra menadamy ray trano ato zanga moa zazakely tsony amin'ny sedra tsy zaza miala sakana koa ka anao atao foana azono mba aiza tokoa ry iza sy franka lasa mivoaka an'izy roa lahy za tsy sa mivoaboaka mihitsy fa ny andro nyfahatongava andry ny andry ataoko sika efa samy manana fanalahidin'ny tranony eny misaotra anao na dia zany azako izay va isolakanjo kely atao amin'ny efitra ato aloha zafazafady andrekako fa hiditranao inona tamiko ato ianao ry sedra efa laza taminao nge fa isolakanjo ka mivoa ianao ka za koa nge te isolakanjo miaraka amindry maninona finy ty ataonao tao manalambonina akanjo aza mikoropa an'izany ekia kalma fotsiny finina ary ty aleo hivoaka tato mihitsy ka fandeha izy ndry ty ka ianao tsy inona mandreraka sady aza petaina mafy toy izao ny sandroko kakay nary ty manerikerika be ty mandreraka zangy aho tena fa ela mihitsy no nirevy andriry kalony ary efa tena trany tanàna mihitsy amin'ny fitiavako andry zany fa tsy hoe voanitsiry taty akory angamo tsy tadidy indry fa tsika roa foana angeny nanao dadasy reny tamin'ireny kilalao mpivadipivady tamin'ny mbola kely reny tsy ampiandrenana fitiavana raha zay kilalonjaza ry sedra aiza efa impiriko moa laza taminao fa toy ny anadako nandraisako anao hatramin'izay toy ny anadako ny nandraisako anareo telo lahy zahay indray le firapy angamo votery janona amin'izany foana ka mbola averiko aminao ihany kory sedra hianatra ny nandeha fasandray aman-drenitsika ty fa tsy zavatra afa kory enona moa blema amin'izareo amin'izany raha mifankaty atsika tsy ndry any moa teo noho ny laza fa tsy zaza tsony tsika ry sedra tena mifona
tsaroviko kalona fa no ny fitiavako ndriany eny tena antony tsy niarahako tamin'ny sipahafa mihitsy hatramin'izay nikarantsika taty izay za kosa nge tsy nanakananao tsy hiaraka amin'izay olona tianao e tsy mila olo-kafa ary kalona ianao no ilaiko aleo aloha ilay marisedra tsy azo tereko masaka toy izany koa mantsy izy io enindray ary miandro foana tady dio anifa fa manapetra ihany ny faharetako a dia izay kery salony misy tao a nakatoko fotsiny tsina le varavarana satria tsy tena poziko loatra le fetsiny ensanaki izany raha toetrana bandyka nitetika ny ianao amboletra tsotro izao fotsiny izany iarainy tsy efa fampira moaka izay tatoato aloha izy tsy tena nanao tsony efa tsy fantatro hoe inona indray mampetsika ny adalany vetivety teo na mety hoe nizy ro latsy teo angamba tsy lamboton'olona koa angerikiry sedry ireny tena tsy lamboto ah itoetra ny mihitsy nefa mivomaika ankalako azy sady mahery setra be kia fa hoana nararo be mihitsy le sandroko ny bedainy izany saika tsy atoro tao hatrany tao azy ara izay atezerako aly izay fa hoaiza moa e mety ho marina ihany angeka izy izany le hoe midoroka zava-mahadomelona izy iny dia efa tsy haintsony akia no izany rehetra indrindra no antony angafiako amindrio hoe aleoko izany mba hipetraka kely aty aminareo rovavy mandra-pahitako an'izay tena fanapaha-kevitro a mety hoe hitady trano ifondrana mihitsy angamba na tsy haiko tsy anahirana be ve aky izany mipetratra hery izany a ny fandaniana tsy lazaina tsony iraha mahalala koa ny fahalafosan'ny hofatrano aty dinio tsara ihany aloha akika ka tsy maintsy zaiko totofoka be amin'ilay fiarahamonina kiza enona dia hoe iray tanàna fehiviana ihany azy izay le toetra ny sedra mihitsy ny tena mampatahotra be aka tsapako tokoa aloha le iainandry e tela be izao kosa ve kiny rahana mipetraka ka izay nge ho ah e rehefa tsy mamoro zalahy dia mitondra vehivavy ao an-trano ono a dia ahoana tokoa io dada sy ny ainareo rehefa ny tantaran'i an'izany fomba ny sehitra izany sy mbola ny tantaran'inina tamindry zareo aloha hatreto e nefa tokony ampafantarindry andry zareo ihany izany a tsy maintsy izy fotoana ilazako andry zareo an'izany ihany ka tsy misy olana kio fa afaka mipetraka miaraka aminay mirahavavy ato aloha ny mandra-pahita izay ho atao a dia misaotra kia fanataony lahina tato indray tia kalona inoko mantsy fa nisy zavatra tsy milamina nataony lahatato matoa izy tsy modina tortato a tsy nisy naninona zany lesy teo a izy mihitsy ngambany efa te hiala mandrika inona moa nidirako amin'izany iza moa no malalako tsy mba hafanaony mihitsy matsy izao fandraso tokoa hoe antaniako rehefa hitako fangamonareo no mipetraka no ateno no mividy loaka ka ao amin'ilay namako iny aloha mipetraka amin'izao ka ao amin'ny saloy ay manofatra ana tsy-mbadika tsy mantsy izy fa nisy olana angahony tany amin'ilay trano nipetrahano taloha no mifindrany aminy ianao ka sao tokoa ianao dia mba mahita toa tsy mahita fa tia misy soso-kevitra raha mety amin'ny kalo iny hoe ahoana ary tsy afoy misy efitra malalaka be ilay trano hipetrahako aty anay mihitsy moa izany io trano io raha ny tena marina e ka raha mazoto ianao dia ho amiko mipetraka efa samy hitady ihany tsy ampandoaviko hofatrano akory ianao fa aza matahotra tsy ampandoavina hofatrano sao dia mba manahirana izany ary tsy afoy a manahirana hoana e amin'ny tianao ohatrako natoy izany hafahafa be koa mantsy hoe zatovy lahy sy vavy miara-mipetraka izany kanefa tsy mpifaninina akory tsy mbola manan'olo tiana izany re ary kaloina fa rehefa mpifaninina ihany izany vao tokony araka hipetrako tsy haiko eny e izay mampahazotanao ihany io tsy afaka neranao atsininy fa raha za manokana aloha dia tsy mametrakolana satria hitady namana aza ho ataoko e ao ary fa hodiniany e asaiko amin'ilay eo ihany fanapa-kevitra eny ary
tsy azoko mihitsy vakifa ohatra manao ratsy fijery be amiko izany foana ilay matamatompotranonareo iny isaky ny fanoto izay fa mba ahoana koa ki izany izay tokoa ki voatsaroako maninona ki ay mo efa nisy fotoana izay nampifiriny dia hoe tsy mahazo mampiatrany vahiny ohatran'ny herinandro ony nga eve misy an'izany koa fa inona kiny antony resaka mampimeaky le lavapiringa ny tena nampiferitra anazy satria noreo vahiny no tena mahamora feno azy io indray tsy hitako mba hasarotony koa izany raha tompotrano ka tsy miaina tsiny kosa aloka izy amin'ny lafiny iray tsy dia atao mahagaga loatra koa ny zavatra toy izany raha ty Antananarivo na dia izany aza kiko sa hoe tokony ho resaka izy hoe hipetraka atao aminay indry tsy maintsy hanondrotra ny fatrano anefa izy amin'izay fotoana izay izany koa mantsy izao no tena andrasana izy io ny olana fotsiny izao dia le ato somary teritery indrindra raha hoe hiampiandreo etandry aloki amin'izao ifindrany amin'ny sefo ihany angamba rehefa nataoko ny fandinihana ay tokoa moa nisy an'izay resaka izay dia mba ahoana indray zao izy setra raha mari an'izany hoe hiara hipetraka amin'ny tsy afo indry tsy dia misy esako saina ny amin'izay eritreretiny any aki amin'izay koa tsy sapany tsara fa nonona ataony tsy nahatamana atao izany dia ahoana indray ohatra raha mitovy amin'ny nataony setra ihany ny afitsiko tsy afoy sady amin'izay tsy misy olona afaka hiaro andre akory any izay angamba vao tonga amin'ny fitenenana hoe mialana akatsy dia ambohodepony to tsy mahavita n'izany aloha raha ny fahalalako an'izay foy nanara-maso tsara amin'ny fetsiny koa nge nandritra n'izay fotoana izay ay mo ny rariana dia hoe engane izy tsy mba nana toe-tsaina toy any setra engane tokoa kia ifindra ho aiza tsara ka alona any amin'ny tsy afo io tovolahy iray kilasy amintsika ao ihany izy ay ve le tsy afo ranga sofiny iny indray azo atao an'izany ny zanak'olona ry sedra fa inona nefa ny tena ato ny ifindranao any nefitranonao nefa ato malalaka tsara fantatrao ihany hoe efitranoko ty dia maninona nefa mbola nanao ambiletra miditra ato ihany ka tovoka ry sedra tena mpilaminana fonanaraka raha hoe ka nanahy fotoana indray rehafetsika ireny mijamonona mo fa aza mandeha zany tsy voazao any na ry an'izany fonanao izany ry sedra mifona ianao kanefa rehefa aveo dia mamerina ihany ka zay kosa nge maha-olombelona ny olombelona tsy tonga lafatra sa ve io tsy efo ifindrano io mba tena tonga lafatra sa kosa io mahataraka anao ka andavanao ny fitiavako nataraika na tsy zany fa tsy ianao fa fantatro mihitsy koa zany raha finona mihitsy nefa ny tena antony ankalanao aty fa nga za ty dia teny efa tsy misy jerena mihitsy endrika aloha manana tokoa ianao gaga mantsika tsy lavoko izany tady dio anefa fa nyendrika ivelany dia misarika ihany fa nitoetra anato ny mahatamana ka raha ty hataman'olona ianao indrindra fa tovavy dia hovay toetranao io vonina an'io fa nge raha ho toka hoe izay no mety ampiatefa ny fitiavandry aty amiko tara loatra ry sedra evo tonga eo koa zao tsy foy hanampy anatitra andreo etakireo rehefa tsy hanao ihany ianao tsy misy lanja mihitsy zany ny fiangaviako aminao maly io vako ary tady fa tsy hanao rery koa ny sipamanjany no ampifilafila lava eto ndray zany favanao ody mandrosory tsy afoy misaotra salama zoka ohatray ary toy ny anjonanjona be fotsiny le namanao no sady lasa mivoaka tsy mivaliany akory ny arahabako aza atao mahagaga rehefa efa fomba ny sedra iny ay efa reto daholo zany ny entanao ie reto daholo ny kotoro izao no vao hisorina koa ritsy manahoana izay mbola tsy te salama letsy eo tokoa lesa ritsy mba hampio izay tatitra nyreto etandreto raha mba afaka ela tsy maninona ka evo tonga eo koa izay franky misaotra
dia tena tsy hipetraka atontsony tokoa moa izany ry kalona. Izany inge Riza tsy midika hoe tsy handalo aty tsony aho e. Mifampitsiditsidika eo fontsika. Voalamina ihany. Eno ako. Fa malalaka tokoa aloha ilay tranonao e. Hipetrahako aty mihitsy no antony nananganany dadasineny azy ity. Tonga aty mantsy aho no anorom-ponenana fa tsy verina intsony. Fa nahoana ary tsy foy? Izay fotsiny e. Mila manadiny tanteraka ny any mihitsy aza satria efa tia indray izao ny fonenako vaovao. Mba hafandray izanyko. Fa hono a? Fa aveza tokoa moa izany nareo raha tsy mahadiso. Enga ndraiky ka mba ho tafela ato aminareo tokoa izany dokumentako izay. Efa nysavaiko daholo mantsy ny atako fa tsy hita mihitsy ilay izy. Efa nijery koa tany amin'ny sehatra. Tsy maintsy hitantsika eo ihany akira tavelo tokoa ka. Fa mba enjana koa ingeky tena vitsiko sehatra. Fa nisy inona indray aky? Tsy menatra koa ringaray nanao tato-bilana tany amin'ny eny tany. Hoe ahoana? Natsony iny ary nilazainy fa hoe tsy tamana-trano mihitsy hono aho fa milavika any amin'ny sipako. Fa angamba mbola tsy fantatry ny eninareo fa mifindra tany amin'ny tsy afindrika. Efa mifampiresaka ihany izay ka. Fa ny veron'ny fahazany nandainga. Zany aza moky ny fomba fisaina ny sedrako. Manao fikana sipa-kely nefa mba miseho botoery. Tena nahoana nefa lamina ihany. Ie, tsy nisy nafeniko tamin'ny zavatra rehetra. Tsapako tezitra amin'ny sedra mihitsy azy iziko. Izay fa tonga akitsika. Ary mbola tsy nirava angamba sarika fa mbola reo atokotany ireo daholo ny lambana tamin'ny atoandro. Aleo aloha oriko vetivety fa ho maizina any koa tia ny andro a. Tia ny lakile dia tonga dia sokafo ny varavarana. Aiza re? Andrekako. Fa misy inona kia? Inona napika andry teo? Misy olona mampatahotra beky mijoro ao ambadika io lamba-pandriana io a. Maninona? Teo ampisariana an'ilay lamba mihitsy any natazana azy tampoka. Lisakia? Io e. Oe, eny tokoa. Fa tsy lenga be mpangataka andray ariva iny veka ity. Ie, tena izy mihitsy. Ngongonina tsy izy lasainy. Matahotra kia. Masony amin'izany a. Tsy mipy mihitsy fa za ihany mifandrafandrainy amin'ilay voamaso ny faramena mampatahotra. Ny fofona koa tsy miala eny aminy mihitsy. Andao akiditra ny trano ingana fa to manatona oatra ny anetsika inge izy izany e. Jerefa sady maninitsitra ny tanany. Avelako ireo lambo ireo fa rehefa aveo hiverenana. Efa lasa veka izy teo. Mety efa lasa angamba kia. Tsy tazaka avy eto am-baravarakely eto tsony. Eo velany eo koa efa maizina ko. Mbola torakovitra ihany aky hatramin'izao a. Marina mafy ary mba sa hivoaka ivelany eo tsony. Avelako ireo lambo ireo. Efa lasa kia iny a. Fa mahalasa ny saiko aho izao dia tamin'ny fomba ahoana no nahitana misy andry. Sa viana raha anatra aty tsika? Inona nefa ny antony anarahany ahy e? Ampitahotra andry tola teoko. Mety no ndrirena androra azy ihany. Tsisy antony ankoatr'izay. Dia izay izany ve ny tanarahana olatra aty an-tranony? Ndry mety hevitra an'izany tsy misy dika amin'ny fizy mety nalahelo mafy mihitsy a. Ataovy eo amin'ny fotsiny inge ny toerany e. Ka rehefa tsy te hororain'ny olona dia mila misasa sy manadio tena. Angaza ny sarotra. Ndry koa izany. Anarana azy hoe olona tsy manan-kelofanako. Ny sakafo arapana aza manahirana azy ka izany nahitany vola mity savony. Aleoko izany hidabokany fa ilay zavatra indrindra andeha ho tadiavina. Maizina eto ihany ny andro. Tsy afoy. Oay, tena mialatsiny rery kalona. Zatra n'ilay mipetra-drery koa dia servieta kely fotsiny nentiko ny vezivezeran-trano. Oay, tena mialatsiny. Tsy misy tsiny re a. Kalona
kaloina Oh, hivoaka kely vetivety any aloha raha te hijery fahita lavitra ianao dia tsy maninona fa makanesa ao amin'ny efitra ao ay, ouais. Ary ohatran'ny misy rovitra nge soroko ny fahaizitanao zany tao voasaringotry ny fantsika na rovitra an'io raha tsy diso zany nefa dia akanjo mbola tsara tarehibe. Eny e, mandehana aloha fa ho taraiky eo ianaoko rehefa aveo zairiko. Zairinao? Ie. Aleo re amin'izao fa tsy maninona, tsy voatery anao an'izany ange ianao hoe. Tsy maninona mihitsy ka amin'ny fona anaovaka an'izany fa tsy sanatria antery. Zany Raha mbola misy zavatra hafa azoko hanampiananao aza dia lazao fa ataoko raha mbola vitako. Eny rehefa ho hita eo zany. Manahoana ke fifandraisanareo sy ny tompon-tranonareo vaovao milamina tsara? Milamina tsara ka tsy afoingaky ka tovolahy mahafinaritra Mahafinaritra fotsiny ve? fa mifahatsapako ny tenako aky dia mahanoatra no ireny hoe mitokantrano miaraka amin'ireny toy ny efa mpivady ireny izay. Zany? Izay mantsy tsy mba mifampiafafa izany mihitsy miray lakozia sy ny sisa. Ny lamba za indraindray pasoako. Zairiko koa rehefa misy rovitra kia. Zany Zany aza ke tsy misy mampatatra fa tsy nareo miaina azy ao ihany. Mbola misy milaza ihany hoe miaraka nareo. Mahoraka be tokoa ange fa hoe miaraka hono ry tsy foy Efa henoko tokoa kia. Fa aza zao izay fandraisan'ny tsy foy ihany zaniko. Mety hoe atezitra azy ve? Zany koa hoe kida atezitra azy ndry koa ange tsy ratsy raha tsy zany ve sedra raha rakivy mihitsy. Aza noho ihany ankizy izany resaka sedra izany ka. So isy areo ka isy ilaza fa mifosa azy tsika. Iza koa nare an'izany eo ety amorony arabe nge tsika fa tsy hoe ao an-dakilasy akory sa momba ny tsepo ihany ny tindrio resatsika. Angamba Zay Araho fadopapo sahady ny namako miresaka ny tsefo ihany mandry. Sao tokoa kiny somary mahavarina amin'iny Inona ke? Tao tia misy trosotra zany ankizy iny Zany? Karazana crème sy shampoing ngeky izany ao amin'ny douche-ny ao zany. Zany ve? Ie, za vehivavy indray hoany zara raha manana. Ranomanitra moa dia tsy lazaina intsony akia. Jejy be koa zany ny endriko. Andreky ako fa misy inona ndraiky fa tsy aloha itsindray ve ki le ingabe mpangataka iny zany io io aloha io mijoro manatrika atsika io. Izy tokoa io ohatra ny romotra be ngeky izy mandinika nosy ty marina. Iny fa manatona ny indry tena nenzika atsika raha zao filinto izao. ndao ki andeha ka ndao veresina ao anatin'ireo olona be dehibe ireo izy. Ohatra ny hoe zarara mamindra koa ange izy zany kanefa dia maharaka tsara ny dia atsika roa ndao ki apita amin'ny arabe mihitsy ka. Efa sanaraka eo amin'ireo ty fiara mifanetinety sady mandeha mafy rehetra. Andao ary mila mijery tsara ihany sao dia voadona tsy le reo andrekakeo ino ny indry fa nipita ihany koa na hitantsika nanivatsiva ny arabe. Mitandrema ihany akery kalona. Andriamanitra tena fiara marina ny angabe losy ty fa mitangorona daholo ny eo dia ho faty ve sanatria mitobotoboka be zay tsisy mifoka. Andao aky hiala teto ka sa hijery an'izay nanjoa azy tao tsony andao ary ve zany no niseho tany hitako moa ianao no nisefosefo ny sady tora tsemboka ery ny hiditra avy any teoko. Tena loza dia mety hoe maty ve zao le rangasana trisa nanahoana? Dia tsy haiko rea le fanlasaiko taminao teo hoe tonga dia lasa izay fa raha mifandinihako ny dona ny antra taminy aloha dia tao kely fanantenana amin'ny havelomany ihany Izay angely nilazaiko taminareo hoe fadiny mandrora olona resy lahatra mihitsy fa iny fietika kely tsy voatandrina nataon'ny saloha iny ihany nitarika an'izao misy firazanan'olona tsy azo ary fady androrana mihitsy mantsy.
raha olona avy any aminay zao no natao ohatran'ireny mety efaratra any amin'ny famonoana mihitsy a na mivantana izany na kolaka ve fady an'izany koa any aminareo ie dia fady fafazana fasika na vovoka ihany koa izay finona hono ny antony ka fady fotsiny re tsy dia haiko loatra ny antony fa iverenako kely le resaka fandrorana olona teo hoe misy mahavita mamorika anao mihitsy aza rofo ny nororanao iny a dia iny ihany nentiny amin'ny savinanao mahavita zavatra tsy heverina tokoa ny olona ny sasany ka aza mba voany fotsiny dia sanatria ve ka hamono any saloha ny tena tanjony mety nisy antony afaka ohatran'io fandrorana io kosa aloha nanosika ningabe eo anao ohatr'ireny antony inona nefa ay any ahy aleo zany ho any indray fa misy inona taovanidra ny varavarana dia me ianao mialatsiny fa tsy hoe ianao akory no mampime fa vao nahitanao dia natsiaro n'ilay tenitra latany ampianarana hoe roviana hono no ataony raha antsika fa efa te sorisori sy hihinana gatôry zalahy ve mahita lasaina mihitsy ireo ankizy ireo ka kaloina ahoana ary tsy foy maninona moa raha tsy ajanona ho sisondresaka ihany zany fa tena ho tanterahana ho tanterahana ina ny tena tianao eviana ny fiarahantsika re tsy afianiko aminao ry kaloina fa tianao neny orom-paka tao am-poko izany fitiavana anao izany rehefa niara-mipetraka tsika vao maika moa niroborobo rehefa akekesinao tsy afoy iny raha ny sitrapoko dia tsy arakaraka amin'ilay laza mihitsy raha sy efa vita ny fianarako izany koa tsy inona ny fameza tokony ataoko tamin'ireo ray aman-dreniko talohan'ny alako tany tanàna tsy tia eny tsy hanery anao tsy mety koa raha hoe no izany no anadinono ny fanomeza tokony ataonao tamin'ireo ray aman-dreninao tsy mbola tapotra koa rengi ny teniko dia nitapahanao tsy tiako ny mandainga nataoko ihany nanototra n'izany fitiavan'izany kanefa tsy mety famorongatra foana tianao koa ary tsy afoy kaloina resinao ary rehefa talohan'ny reny nandraisanao atato aminao reny dia tsy haiko hoe noho izany koa ngamba nahatonga tsy ny salasala ny ara-nitoetra taminao izany tokoa very kaloina oay sambatra tsy aroviniko ny malalako hitanao fa mahafinaritra be aty amin'ity toeranyity sa hoana ny fahitanao azy tsy nandainga ianao ka tena mahafinaritra be mihitsy maintsy mavana daholo izay hidi-paza maso ny rivotra madio ny siokamborokely mitondra filaminantsay amin'ny manaraka angambontsika anao fanahiniana torondray alina ty mihitsy mitantoko mantsy io mihitsy anao fianam-basa zany anga hity mba avazatsy tapa-kevitra zany tsika amin'izay fotoan'izayko andao tokoa hitra ny anaty taony fa ohatra nandrivotra tamikatolo iandro ka andao ary dia avy ny ondany eto tratrako eto io ary ohatra izao ve ie mba ahafahanao manorika ny androko fotsiny kaiko anga ny andronao ihany ny molotra koa tsy afoy taonana lambonina akanjo ianao ka oaka aloha tsy afoy ka tsy aingana loatra ve zany zany ve hoe kaloina oay ary zan'ino io tratranao io toa misy olatra be ny totoy ny omby tamin'mbola kely re io vo mafy mihitsy tamin'izay efa tsy natenaina ho velona ntsony aza so fa sitrana ihany le izy dia izy io nanolatra be io ve mangalatra manoroka ihany tsy afoy tiako raha mba toy izao foana ny ainako zany vo maniratra ny masoko dia endrikao no mitsena oay arino izany zavatra miraraka avy eny amin'ny polohanao zany milasaka ety amin'ny tarihako daholo tafiditra tombavako mihitsy aza ny sasako andrakako toa olitra
Olitra be dia be ary toniova be koa ny endrika tsy foy ny antitra be vetivety teo naraka daholo volondoso ny volofitavanao fa oasao rekakeo ny mina daholo koa zava-maniry atao amin'ny manodidina andriamanitra Daviditra somatsara raty araty aleo aloha tapahako vetivety Kaloina tsy afoy tsy ho mihitsy ange ianao zany to mierikerikeraka ny trano fa izytsika izany atao ny hefitranoko re eto ampandriana efa tsika efa atao trano hoe tsy dia tsaroko loatra koa ny tensika avy tany ampitsangatsanganana taniko tsy dia be ten'izay koa ianao maly ariva fa mety reraka angamba zay tokoa angamba ary isa ilay olona reko nyresaka taminao teo dada dia niantso anaty eo fa manahoana tokoa aloha ny malalako hoe natory tsara eo anilan'ilay tiana ave moa tsy atory tsara fa somary nanao frazy kely fotsiny aho dia efa maraina teo ary to manjombona be tampoka teo ny endrik'ilay malalako hoe mety hotovavy moradalaina tsoriko aminao any efary tsy foy fa tsy mbola nisy tovylany teo afaka mihoatra anao izay nasahiko nanolotra ny fahadiovako azy ilaozana amin'ny atalako ary tsy foy aza manary efa tsy anary anao zany raha noho izany no ilazanao fa adala dia zany tena dalany mihoatra lavitra anao ianao tsy afoko moky tena mahay mandango lango dia roboka tokoa kaladalako mety efa manana expérience amaritaonany amin'ny fandango langona angamba ny endrikiko aza hitako tokoa kiko dia hoe natao finandratsy mahita fotsiny veka alakaloina sanatrina izany efa nampopoziko ihany aloha izao na dia hoe karazan'olona sarotra resena lahatra irona amin'izany azy indry fa hoy aho hoe sady miray dozy ve no miray lakozy tsy iray aranofo mifara loza koa ke ty fomba ilazandry azy ka marina koa izany izay tokoa ilay hoe nyela maharainy roa eny naza koa aza tsy nieritreritra mihitsy hoe ho tonga amin'izany avetrano ny ferahanay nety mpitiavana loatra koa ngamba ki dia nanao tao foana zao ny any ny fanontaniako amindry hoe aonaki resy lahatra fihetsem-pondry amin'ny vendry io tsy azoko hoe tena tiandry tokoa ve izy sa hoe noho ny fehitrany endry fotsiny ny antony fikirandry aminy tena tiako aki tsy afoy engany mba toy izany koa izy ataoko fa tsy misy olo-kafa miaraka aminy satria izay miray trano tsy misy ny afiny amiko izay ataony ireo ray aman-dreny no mipiresaka amin'ny matetika fa nitsapako fotsiny aki dia tya minona ke ohatrany misy zavatra maizimaizina izany ao aminy tsy fantatro hoe inona ilay izy mahagaga nefa dia toa vo maika aza manintona ilay izy ndry ty koa mba lalina efa fantatra hoe maizina hony dia mbola manintona azy ihany etandry tao arian'la nofiratsy mitantaraiko tamindry teo natsapako an'izany iza koa nefa moa mahalala raha toka fambara sahady amin'ny tsy tokony anoizandry ferahandry amin'ny tsy afo io sy izay resaka nofo ve ki nisarahako aminy za tokoa angeky manofy aliny rangabe vohitsaka ny fiara iny foany hoe naninona ke nofo mampatahotra hoe izy le efa vohitsaka ny fiara iny ony dia mbola niarina indray avy eo nanenjika tsy namela mihitsy no niara-tsy tratrany dia mivonono mba alozako ki izanyko efa vo mihitsy koa ngamba ny saindriko fa iakia tena tsy te handrorarora olona izany tsony tena fay mariny tsara izany rehefa nandray lesona aleo ke adaboka any amin'izay izany resaka nofiraty izany ka ty réception amin'ny herinandro ity zao ny any tena tsy androko sahady izay gadonany ye raha mbola pomba fety tsy misy maharesy andry efa oviana kosa veky fidirana izay vao tanteraka le réceptionko ny olona efa te hifety
Fina ty ty manjony be ty ry seda. Io toaky foana boboany lahy io. Zany loza na tiako azy lesy ty tsy manao azoko. Zay vao azoko. Mijery any kalona miara-mandihy amin'ty afondray angamba zao no makararo ny fony le ty eo. Tena makivy misy bahiny. Makivy. Samba reriny sa raha zany mitositosiny kalotro zao. Si maninona lesy raha valany amin'izay momba azy a. Aza mora manahitroko toy io fa tsy kalona rery angely ty sipa eto an-tany. Tena ko zipo amin'azy mihitsy fa reveko zipo reveko be mihitsy lisy io. De io zany anasy mifamoizam-pony lako. Saloy. Fa tsy mananamana nga ianao. Aiza partenaire? Se nanana tokoa fefa mifindra lasy rehefa nahitany tsaratsara e. Tsy tazanao nga re tsy mifanorokoroka ohatrany tsy ho faty retsy. Mitovy ihany angatsika zao e. Samy lozanao ty. Etsy ary atolory any tananao de avy arandeha amiko amin'izany hira milamindamina zany. De aza mitoditodika tsony no e. Tsy afoy satroko foana iarandeha aminao. Loha monjy toalety vetivety. Eny ary. Sedra, fa hiditra amin'ato ianao. Fa malino. Na tokana ho amin'ny vehivavy ange ato e. Nga tsy hitanao io sary fanehoana eo amin'ny varavarana io. Ty varavarana ty ve? Ary manina koa ny tena ohatra ty anatiny ny varavarana e. Zao tokoa zany le hoe ato vila mava. Mesy soratra tao ianao hivoako ka. Mody manao masira nefa joko tsirika. Ny teniny ihany efa mepanga azy. Fianarana ny laram-pameany hianatra nandefasana antsika ty. Zany mody nasesika. Ay fianarana manambady ny ranga sofona tondoany kala. Tsy menatra akory. Apondra zany ny tenina nandraisanao ny lebandy zany. Fa raha ny fihevitra zany dia hoe ianao rery ihany no tokony ny araha. Ny fantatro ranga dia arerenao androany. Feno dia ataonao ry sedra. Fianao ve tsy misaina e. Sao dia virinao fa mbola toy ny tany an-tranana azy ty. Fianary dia mitabatabo ty e. Vonjera olona. Vonjera. Iatso mariano aty e. Mbola valina mandidolo olona fa ao aloha. Fa ahoana zao ry sedra? Fa ahoana zao? Vao tazako nanaraka ny kalona fotsiny lahy dia efa mailo avy hatrany a. Ay ve ranga sofona ihany. Mbola tena misangy kely fotsiny lesy zay ry bailina fahinana ty. Kailedy e. Fa ona koa zaondrany tonga dia akilako mpitampiko zany a. Bandy tsy saina tsy. Marina mafa raha tsy vaky mihitsy mivavan'le bandy. Tena tsy ataoko vita mora kosa zany a. Ka taira zay taira lary e. Zany araha tonga dia tatazo e. Tsy makay zany e. Zany araha vatavatra. Maty akibo kay. Dia zany koa tatazo. Ok, certes c'est foy a. Zereo nge raha tsy tafatsangana tsony izy e. Zany nenaka te anao. Ny akiziko ny tsy aizany lahy miaina. Kay maty akalona. Andao amin'izay andeha ka. Marina raha tsy nitangorona fetifety io ny ankizy. Afa-balako tsika. Kaile ty tena mila tsy ahiratra marina lesy ny maskila ary nanaovan'le tsary lahy iny. Mivoto sady manahitaina be ngely ty. Vo mafy tokoa aloha lahy. Ny fahafahambaraka moa tsy lazaina tsony lesy. Elahy koa nge ny tianao fihetsika tsy ampiverana eo e. Amin'izany ary amin'ny toerana be olona be ry. Tsy mahafetena misy alaka. Zany le ty mahasedra ny sedra. Ary tsy maintsy mbola valiko kosa rony e.
sady tsy vita nefa lasany laka aloha fa mbola navadika lao sary tavaka zimodo tsy tapakevitra koa ny tarehan'ny bandy. alahelo kena koka ny lahy rehefa nataoko ny fandiniana. Na alahelo n'inona dia tsy maintsy valiko ny nataon'iny ahy e. Dia inona hono izany nataondra setraka tandremo nefa fa tsy vitsy ny nahita ny adiny lisany sy tsy afoty eo a. Raha misy manjoy azy dia tsy maintsy elahy ny antefahany ahy voalohany. Ka le zavatra kosa aloha tsy vitako rery fa tsy maintsy mila fanampianareo mitsamy mako. Fanampianay mitsamy? Raha ho resin'ny lahlahatra amin'izany koa raha franky. Aza atao an'izany kosa lisy fa tsy lisany angely ty mba akamako e. Akoatran'le akama tsy mifankafohy amiko. Akama izy ty sany zava-matymelona. Miala tsiny kosa aloha raha setra fa tsy ho akama lahy amin'izany mihitsy izay a. Za mata ohatra lesy lahy bainina fa zany tena manao ny action mitazona fotsiny ny ataon'ny lisany. Mitazona inona ty? Finna marina aloha ny tena ketrehany lahy ty e. Inoko kosa angamba fa tsy sahanadalanao tsony sedra taoriny ireny e. Rehefa tsy fahita amin'ireny izy dia tsy haiko tsony. Engane mila mitandrina ihany nefa ianao fa manana loha hafahafa izay ihany izy iny a. Aza manany amiko ry ianao ry kaloina. Misaotra ary tsy evoniaro Tsy misy isaorana re zany e. Ara-dalàna koa reny fetsiko ireny amin'ny maha olo tiako anao. Izahay zany tatoky ary arivariva angitsika izany. Oay, tsy ola misarotava. Anendaka sany inona? Oay dia atao manao tarodositra. Eny zalahy anjao a. Ka no satsy. Inona nefa dia diaviny lisany e. Vola sa inona? Ao. Tazomy tsara ny tanany mba tsy hetsika dia fezo tsara ihany koa ny tongony. Zany ara. Dia zany koa mbola izy. Zay sady azy dia efa nampivoatra ny vavany lako. Mbola tsy tonga eo amin'ny fisasahany akory ngetsika e. Zany ara-ko dia tety tatazo e. Kay le ty e. Tao mba miseho manohatra le aza. Kay fanina mity azany marina. Raso aloha. Inona ty ny avoaka lahy setra? Fa atao lahy iny ny antsipika iny. Setra efa napa. Finna ty ty atao lahy ty setra. Toany troba lahy tamin'le antsi ny tendany. Tsy reo anefa mitsinika raha be. Mety nahazo lalan-draha misy angamby iny. Ty e. Ay tokoa le ty e. Finna tokoa nahazo any lahy teo e. Tsy efa mifanaraka moa tsika tany am-boalohany fa maizana tsotra fotsiny atao aminy. Ty e. Ay mbola namohanla zava-maranitra ihany izy. Efa lazaina hoe azafona le fakany rehefa tsy zaka mbola atao ihany velesy. Zao ny vokany. No atao amin'ireny le zao mila hitadiavam-baolana fa tsy be lazaona. Dia atao anaty kolo izy ty. Sa ho entinay amin'ny dokotera. Vehivavy rija mitapy hitolo tena. Atao hoe hitantsika ny tsirara-dinan-dalana lesy dia navotantsika. Tsy mety tsony zano a. Efa reny tonotonony lahy teo ny anarako. Tena banda mitapy mihitsy ty. Iza ny tena mitapy amintsika selahy? Dia avela ho faty fotsiny eto zany ty. Jerety izy fa efa tsy mihetsika tsony koa ny e. Ary tena nahazo lalan-draha tokoa ngamba le izy teo. Jereo le rehefa tsy midika tsony. Andraso tokoa e. Tsy lozany laly ty sera. Tena maty ty. Tsy mitepy tsony ny fony. Azo milandoka ve zany rija? Kefa hoe zaniko. Io ingetsa-pao raha tsy mino lahy e. Oay. Loza ty marina. Tena loza. Tena le toy zao misy nefa nahiko. Tahak'izay ihany aho tsy nanaraka ny adalany laga. Zao tafajabaka izay mitsamina. Jereo ange raha franky fa sady mipara rehetra ny tsy mahateny na o e. Zao lesiny dao atao. Misy fototra tambo voano adino izay ao ambadika to mitako teo dia
aleo mba hataina izy dia asitrikako totofana vovoko ireo raha reo dia misasa tsara tsika rehefa tonga any an-trano e. Tena mety tokoa aloha izay sady tsy tokony alaina koa ve lesy ny telefôniny amin'izay mba toyreny hoe nisy naniendakireny le ry tsy mety zany raha rija aleo mivolany aminy any no alaina so vao maika pidibingo antsika amin'ny fitondrana ny telefôniny iny. Andao ary andao bataintsika roa lahy amin'izay e. Ao ary raha franky mato tsy ahavita nininina mihitsy raha zao paoziny le ry zaoko. ao ary mbola tsy mody foana angeki tsy avoy e. Izany ve? Ie maly ataondra izy no mivoaka tany rehefa tokony tafaverina ho maleriva efa maraina nefa ity ny andro mbola tsy hita ihany. Ny telefôna amin'izao libra fotsiny tsy misy mandray ka sao dia nataony silencieux ohatra ka. izay aloha tsy haiko e fa na dia izany aza feky dia tsy nisy hita mihitsy reny antsoko fifanesy be reny. Dia mety lasay zary izy e sa ve hoe raikitra any amin'ny namany ihany? Tena miteny tena mafy mihitsy akiazy zany a. Zara raha nikipo ny masoko alina tsy tafatombona mihitsy ny saiko dia izay nandehanako tany amindriny. Otry arinaka iny tangorona andretsy olona rehetra eo. Ento koa ndao hoe mba jerena andao ary mifanesika be koa izy zany. toa misy olona midaboka ke eo anaty fototra tamboho io a. Marary ara ve sa maty? Hoe Andriamanitra fa tsy tsy fo feky io mitsirara be io a. Izy ary tia reo mihitsy ny akanjo nanaovany. Eny tokoa andreka io dia mantra ianao reto maso mifandrafandra mampatahotra. Jerendro angera tsy atsatra be toreny lany raha reny jereo fa misy ndrabe matsiravina ny akanjony mivava ny voatra tsy mbola nahita titia marina sanatry veka tsy izy tsony akira zao endriny zao a. Raha zao amaina ny raha zao kosa aloha dinihana dia mety efa alina izy nisy nandrika tao a. Ay iny koa azy efa misy olona nitondra lamba narona anazy. tsy marasany ry sanoy a. tsy maty sany tsy afoy tsy maty sany olo tiako e. tsy maty sany izy re olona asasina ny labinisy esortare kalona kalona namenaka efa inona ary tia saloy a. andao ke hoe tena ny amin'ny hôpitaly izy a. andao hoe tena fasambola misy ena ihany andrasy fa te ohatrany hoe efa nampiantso an'izany dokotera tsy ambadikady izany indreo ondry zareo iza azy saveky ie tsy ela be ve vao tonga eo izany ka sa mbola tokony avitra ihany izy. andrasy aloha rendry ve le feo teo le teo inona ke ohatra nandreasy ny aina izany ange za teo e. nyena eno a andraiky ako a toy nyhetsika ihany koa ny ratsan-tanana. mbola velona kitsy afoy a. mbola velona izy misaotra n'Andriamanitra. tsy afoy a tsy afoy efa tonga ny dokotera. tena nahavariana ny olona rehetra nanatrika teo tokoa ingeny mbola nahavelomanao ry tsy afoy e. Ary za koa aloha dia tena mbola tsy mitsahatra mametra-panontaniana ny tena ka hatramin'izao e. Olona efa atsatra sy veraniny raha rehetra nahita teo. Izao anefa ity ianao toy ireny olona tsy nanin'ny ireny. Tsy mila rahabena nahoana akory aza dia verina ny ainao. Sandry koa ngamba eky le antsoina hoe fitahian'Andriamanitra. Sa ahoana lesy? Angamba aleo tokoa anga velakaina indray aloha ianao ka dia ndrikory kalona mba mipetrapetra amin'izay a. Za aloha angamba angatadalana kely raha tsy izany mantsy dia lany andro andinika any tsy afoy eto fotsiny aho. Za aloha dia miaika e. mahanoatra no reny sary vongany ireny ndry mandinika any tsy afoy. dia tena tsy tsaronao mihitsy ve hoe inona nanjoanao ry tsy afoy na hoe iza nandratranao toy ireny ka saika nanaraka hatramin'ny ainao. tsy misy tsaroko ry kaloina na ny kely varaventy aza tsy misy tadidiko mihitsy.
za andeha ho doateotrano no tsaroko farany dia zay. Eny rehefa tsy maty foa manaina fotsiny aloha ianao dia izay ny zava-dehibe. Tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra ange hatramin'izao e. Fa hagaganao aloatra na velomanao. Zany Aodiko hoe soloana mpasimao anao. Efa natoro ilay dokotera ny fanaovana azy mantsy. Ianao raha teo moa tsy manaiky niverenana ety tsoniko. Tsy azoko hoe matahotra dokotera ve sa maninona. Aiza moa ilay boîte de pharmacie? Tika. Otry, tonga dia niketrona be ianao vao andeha hikitika an'ilay izy ao rehefa hosokafako moramora. Zay. Andrekaka eo. To nikatona vetivety teo ilay ratra nisokatra teo amin'ny tendan'ory tsy afoy. Marina raha tsy mahadiodio be. Olatra mitsipika sisa no hita mamaritra eo kanefa ratra tsy voafiry andro akory izay. Fa ahoana izao ry tsy afoy to misety fotsiny ianao. Tsy valianao akory ny fanontaniako. Zaho vao tena resy lahatra fa misy zavatra fenonao amiko mihitsy ka sao dia tsy olombelona kosa azy ianao io e. Tsy olombelona ahoana ry kaloina? Asa iza ny mahalalako. Misy zavatra tiako lazaina anao ry kaloina. Fantatra ianao fa mahatoky ka izany no mandrisika hitantaran'ilay izy aminao. Moa mba ampiala amin'ny fanahinao amiko e. Tsy ambaratelo be nefa ilay izy ka oka hijanona amintsika rery Mampitaintaina koa tia ianao ka lazao ary e. Raha ny tena marina ry kaloina dia reny karazan'olona mifo maty reny izay Inona tsara hoe ry tsy foy? Karazan'olona mifo maty? Sao dia lalon-dalovana mantsy ny sofiko. Tsy lalon-dalovana mihitsy ianao ry kaloina. Firazanan'olona mifokatra izay maty fa mipitony vao tena maty. Andriamanitra aza manantona ianao ry tsy foy raha izany ka kaloina matahotra anao rikiriko amin'ny vatako amarina loza mifankaty sy niara-ny andro tamin'ny faty izany hatramin'izay. Andriamanitra fatony namezako ny fahadiovako. kaloina inona ry ty e? Fa anga fatony fahitanao aka tsapo mifoko fa mbola amin'ny tempo ara-dalàna. Olombelona toa anao ihany aho fa mifo maty fotsiny mampiavaka anay. Andrasikela mihitsy aloha atomboko tsara ny saiko ka ohatra manofy za mantsy ny fahatsapako ny tenako. Maty mipito ianao teo ianareo vao tena maty? Ary sitranao azy ireo ratra na aretina niteraka amin'ny fahafatesanay. Izany hoe manjavozavo ilay antony nafatesana na ilay namono raha toa ka von'olona ilay izy. Finna nefa ny tena natonga an'ilay mifo maty ozona nylofaina avy amin'ny razambe tany aloha tany ilay izy ry kaloina. Dia tsy mety mifarana fa manjohy anay taranaka eny foana. Fe dia efa fampiriny tamin'ilay farany teo izany ianao maty. Avy mifo maty mantsy ianao izany io raha fahazahoako azy. Vao fanondroany tamin'ilay teo. Dia inona izany no antony nahafaty ianao voalohany? Ny totoin'ny omby. Hitanao namaritra teo amin'ny tratrako iny ny olatra navelany. Fe vao enina amby 10 taona monja tamin'izay. Izany indrindra ny antony nandefasana aty satria fady anay no mijanona eo amin'ny toerana nahataperan'ny ainay. Amin'izay koa mba toy ireny hoe ankizy miakatra an'ireny vohitra andrato fianarana ireny. Efa henoko indray raha momba an'izay hoe tsy maintsy afindra monina lavirana ny fianakaviana izay ka. Mety sakanana ihany anefa io fifokarana io raha toa ka tanteraka raha-potoana ny fombafomba amin'izy maty voalohany indrindriny. Ohatra ka izay ny safidin'ireo fianakaviany na afa ny fony fahavelony entina any anaty ala any ilay fatilena ary afatotra iantona eny ambony azo. Rehefa maina ilay razana voalevina anaty lavaka satria ny fikasihan'ilay fatilena amin'ny vovotany no tena manafaingana ny fifokarany. Fe dia no ianao nasitrika ireo tsy vanina tao amin'ilay fototra tamboho voanao diana izany nampifohanao indray? Izay mihitsy.
Aran'izy koa dia efa nanafatra tamin'ireo ray aman-dreniko sy ireo fianakaviana ny mba hamelanitra reo ao fato toy ny olon-drehetra rehefa tonga izany andro izany fa tsy avela hifokatra. Saika ho tanterahan'ireo fianakaviana ihany ny afatra fa dada sy neny tsy nanaiky satria tanora loatra amin'ny maty. Ny farany voatery zareo namela hifona dia tsy hitrako azy izany. Eny e, tsy mena tsiny kosa loatra zareo e. Isa moa ndray aman-dreny tsy hanao an'izay azony atao rehefa aminjena ny zanany. Ka tsy te ho lasa lolo vokatra ary kaloina. Taranaka lolo vokatra tokoa nge izany nareo e, mba tsy lasako hoe taranaka Jesosy. Raha izay no mora azonao azy fa raha ny tokony ho izy dia maty ny efatra no miakatra eo ilay olona izay vao tena antsoina hoe lolo vokatra. Mena ny masony, mamoaka fofona ary toa misy milaza fa tsy mandiha tany hono rehefa mamindra. Tandindomindoza foana mantsy ny ainay satria mora maty, mila mitandrina lalandava. Efa izany. Eto tokoa voatsaroako ilay ngabe nampitahotra ny saloha iny. Iny koa nge ka lolo vokatra e. Ndrekakio efa ka lolo vokatra koa iny. Mbola tsara vitana azy saloha tsy mivonoiny satria sady nalalany tsy ambaratelo ny mampivoka azy no mbola nandoro azy koa. Satria raha tadidinao dia nilazy saloha fa efa nahita n'iny ngabe iny tany Ambatolampy. Indray tsy naposiko. Hitako moa ianao no teny zavatra fahafa izany tamin'iny andro iny. Fantatro fa efa lolo vokatra izy ary izy koa malala fa efa nivokatra to azy a. Mifankafantatra foana nge izany nareo samy Mifoha Maty e. Raha ny tokony izy koa ngery kaloina dia efa ela ny tokony niala teto e. Izany ve? Araka ilay teniko taminao teo mantsy dia fady aminay no mijanona eo amin'ny toerana nahatamperan'ny ainay. Tsy maintsy mifidra monina izay mba tsy ho fantatra olona. Inona nefa nanakananao tsy handeha? Izany kosa ve dia mbola nontanianao ihany kaloina. Tsy mahafoy ianao a. Ianao nefa izao mety hoe lasa rikoriko amiko e. Lasa tsy tia antsony. Eny e, tsy maninona. Satria koa amin'izay mba tsy mandratra amin'ny fonao ny fandehanako. Indray efa niotro-paka atao anatiko ny fitiavana anao ry tsy afoy a. Tsy mahafoy ianao koa. Tsapako izany rehefa ianao maty iny. Reko midoboka mafy be koa ny foko rehefa naharefa tsy maintsy handeha ianao. Asa mbola mandeha mory tsy afoy a. Ianao koa nge tsy nisy nahalala hoe maty dia avy mifoy. Adinoina angaha eo ny fofonayko. Ataoko mantsy fa anapitra ny aiko ny tena tanjon'izy ireo. Ka tsy ho gaga ve izy ireo raha toa ka mbola mahita mivezivezy ety indray. Mety tsy hijanona fotsiny amin'izao mantsy ireo. Mba eo mory tsy afoy a. Ferana fotsiny fivezivezenao any ivelany any. Eny ary fa noho ianao dia hijanona e. Manam-poiza nefa fa tsy maintsy ho avy ny andro andehanako a. Misaotra ary tsy afoy a. Fa misy olona iaiko tokoa ngery tsy afoy mety niketrika ny amin'ny fonany ainao e. Nefa sarotra nanendrikendrika olona e. Reraka koa izany ka efa te ekipa no masoko. Samy mila makaina tokoa aloha na zana ianao e. Tokony asiana fitsangatsanganana indray. Izay mihitsy. Mbola misy zavatra koatr'ireo tsy mbola voalazako anao tokoa kaloina. Misy lavaka anao tiako izay a. Any amin'ny toerana fitsangatsanganantsika io saika andevenako anao. Tianao azaka efa nosotonotoro sady. Soava-mandro ny malalako. Tena tsy nampozina ty rija. Velona mirijarija be ao izy zao. Fa avy nandalo tany mihitsy ange ty e. Nefa nge raha ny fahatra ny tsy ataony iny antsiny tokony azo takaitra mihitsy izy farafaratsiny. Na tokony mbola nijanona tany amin'ny hôpitaly. Zany velo ty. Ahoana koa ary ala zany e. Tsy sara ny laza ve izy velona. Raha tsy izany mantsy dia namon'olona ngetsika. Indrindra moa fa raha tratra teo tonga dia fonja avy hatrany miandry antsika. So ihany azy le rehefa
tsy nahatadidiny zava-mitranga tamin'iny hariva inko raha tsy zany avy le sanandeha tany a ny fahitany any lahy mandalo matetika any mihitsy zao natahorako hoe ampiverina tampoka ny sainy tsy miahy any amiko mihitsy aloha le ry raha nyfandinihako ny fihetsiny vasa aloha izay anyeriana any no izay mihitsy mantsy ny tokony etsihana inona tokoa moa ny tranga raha toka hoe miverina tampoka ny fitadidiny tsy ho tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe namomy biby tsy nahafatika ny fiteran'ny rambony ohatra inona indray zao ny tian'ilay eviana amin'izany ka tsy mitsahatra mikonikonina zavatra tsy mihitsy zany lohan'ny lahy io tsy aleo velesy mba hatapoka any amin'izay momba n'izany a kalma aloha elahy ho a misy zavatra haiko fotsiny momba an'le riny ka izay aloha mbola tiako hamarininy dia tsy misy idirako tsony aloha izay ataon'ny lahy any a ny vita azy efa nany anina raha sedra fahoentinao hoe zary tsy foy a oe azoavakiny ty andriamanitra azatosika toy izao a tsy foy a kay ahitanao a tsy foy a otazolevinao felato a tsy foy mandeky amvoko taolona fo fozao e fozao dia izay kia manofo ratsy mitovitovy amin'izany foana hatramin'ny fotoana izay nahavoantsy foy iny ka nisy fitraikany be tamin'ny saindry mihitsy angamba le vonana azo azoko sa kosa misy antony hafa tondry mantsy ny lasibatra ao anatin'le nofo fa tsy izy dia antony inona nefa ndry mety mahalala azy fa manafinamiko raha tsy izany ve efa manofo ratsy foana nefa vao maika mifikitra amin'ny foana fantatra angefa zavatra mampiasa sainandrio mihitsy izany e tsy misy an'izany akia zay resaka nofo ratsy avy veno isarahako aminy tsy mety koa ilay mifanary amin'ny sarotra e mbola mila izy ka izy aza to efa salama beko hitako rehefa le zamandalo mitsidika any reniko ie mifandimba mitsidika zao ndry izy sedra anga ay ve ndry lasa kely ireny dia izy ny tonga sady miresaka be to reny inony reny mba fandray zany akiko zany efa kia tsy afieniko fa efa ratsy taminy mihitsy ny saiko a hoe aho hoe mety izy ny tao ambadika ireny famonoana ny tsy afoy ireny na za koa azako zany efa tsy mahatsikaritra fihetsika fahamialona avy amin'ny tsy afoy mihitsy nefa tokony mamoa zavatra ao amin'ny sainy ny fahitana ny sedra mandrosola izy dia petrapetraha elala tsy melo aloha raha toa ka tsy mahatombona fa mbola mikarakara sakafo entina hitsangatsangana reveo ah ioko dia tsy efoy mbola any amin'ny dosy any zany ve tsy maninona ka fa aiza zany nareo ny hitsangatsangana efa misy toerana faliana izay ka mitondra tante any izay dia any ny sakafo atoandro sy mandany tontolo andro mahafinaritra zany ie dia inona zao io karakarainy kalony io salade de pâte anisan'ny sakafo tena kafiziny tsy afoy io dia misy zavatra hafa koa fa efa tsara fony daholo dry tovariana be setra mandinika an'ilay gourta ka hafakely dia endriniko gourta termosiny tsy afoy iny mitazona fanana be reny a tsara koa zanyko miay itsy mafokely itsy mba hividy amin'ity koa ngambany ara mahitako oe izay miditra izay ngamba tsy afoy ay ve manambahiny tsika dia ahoana ry valy zao hitany se mbola mijoro tsara zao hoe na dia nirin'ny sasany ho faty aza ny ao ambony reny isorany zay ny tena marina ilaozako kely ngamba aloha nareo ry zoro kely nareo koa reto tena mbola sahiranako dia andeha sady zany se ka mbola misy fotoana kely vonjeko koa fa tsy hoe ny fahitako anao kory nahatonga andeko ay eny ary mioneny foantsika zay fa mahazo to zareo any diso fandinika sa isedra mihitsy ny ovy enao le natsony hoe valy teo koa ny tena nahagahagako eny izy fe moa dia ianao anatin'ny ara-tsy hitsaina iny foana
Izay angamba izy vao tena navita namadika Pejy. Engany Manina tokoa mory tsy efo raha mba mamonjy toeraka fandrentsika amin'ny manaraka fa tsy dia aty foana ka. fa maninona moa aty ka? Tsy hoe maninona fa mba miova koa indraindray e. Le fahatserovana nenana teto koa ingeny tena tsy hafozako an'ity toerana ity. Sa ho adinoina sady? Tsy adino ka. Ahoana moa ny fomba natinoinandreny fotoana mamperiny? Eny e, fa hiezaka hitady toerana hafa tsika amin'ny manaraka na ianao mihitsy no misafidy? Izany fa mba omeo kely amin'ny ranany aminao nge ary tsy afoy aho. Tena adinoko eo ambony latabatra angamba le ay ty ary ary mbola feno be izany tsy tena tsiary rano androany no tena marina. Atsofy ihany fa sao maheo ny vava. tahaka izay mifidy rano amin'izay mba tsy rano mandora fa ny anaty termosy foana no tsy maintsy hosotroana. Ka ialana amin'ilay mividy rano isak'izay hivoaka mihitsy angeny ny vidianako azy ity tsy misaraka amiko iny na aiza n'aiza misy ahy. Maninona tokoa raha misakafo amin'izay tsika? Eny tokoa amin'izay koa mba afaka misaotra amin'ilay ranom-boankazo mangatsiaka ao. Lasa raha voakako tsikelikely ny sakafo moa ianao mamelatra ny lafika e. Kaloina otry fa maninona ianao ry kaloina? Tsy fantatra fa ohatran'ny mararo-piasa any ankipoko e. Fa maninona tampoka teo ary ianao e? Sa nisy tsy zakanao le sakafo? Jereo angeta raha tsy atsatra vetivety teo ianao e. Mitovy amin'ny sakafo tonga antsika mahazatra ihany angereo e. Dia ahoana fotsiny izany? Tsy tokony atahorana hisy lany-daty koa nefa satria tsika ihany no nikarakara azy. Tena manaikitra bery tsy foy a. Kaloina andraso fa hoentiko mamonjy toeram-pitsaboana malaky ianao. Kaloina Kaloina to mangana be vetivety teo reny vatanao sy ny molotra ao e. Kaloina hoa Kaloina mangatsiaka be ary tsy foy a. Ohatran'ny hoe nozana fananasana vatako. Fananina tampoka teo re ianao ry malalako e. Aza mbola kipo moa maso e. Kaloina hoa Kaloina 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 fa maninona re ianao? Andraso fa hitako ny hevitra navotana anao le lavaka. Ie inoko fa mbola ao koa le vatapaty saika ho ampiasaiko taminao efa ela. Tsy maintsy avotako ianao ry Kaloina. Tsy avelako ho faty izany ianao. Fino ty tsy mahatombotsiraka ny lahy ty sedra. Feno ny lanitra aminy sady manaiky tanana salan'ireny inyreny lahy. Loza lesy tia nataoko a. Loza Otry fa loza ahoana e? Nanapozin'olona lesy ary rija. Fa nanapozin'olona ahoana e? Dia nanapozina n'iza koa? Ka ao tsara velo olona ty. hitan'ny lahy le zaly nandalo tany amin'ny Kalona tamin'ny marina teo iny. Dia tsy dia hoe hitsidika azy no tena tondehako fa anisy pozina ny sakafony tsy afoy. Ahoana tsara hoe ty? Tsy dia hoe ny sakafony loatra moa zany fa ny rano fisotrony. Natoron'ny Kalona mantsy le gourda fasiny rano dia rehefa izy variana ny karakara sakafo eny nararotiko ny nanokafana sy nandrarahana n'le ranom-panafody tao anatiny. Mahery vaika be nefa ipoziny io ary tena hainga ampiasa mihitsy. Fa taiza nefa nahitany lahazany karazana poziny izany. Tany amin'ny vary maizana lesy fa taiza indray a. Ty lozany lahy lesy. Tena efa mahateritreritra tanteraka ialahy ty e. Finona nefa nanosy alananao an'izany e. Dia ahoana raha Kalona no nasotro an'izany? Na hoe izy roa mihitsy? Zao lesy rija. Nieritreritra hoe karazan'olona tsy mety maty ireny ngamba na ilay antsoina hoe mortely ireny ty tsy afotsy ty. Satria raha nakaly amin'ny zareo dia tazako ny solo ambonin'akanjo izy. Akory nefa ny atairako izay lafa olatra kely sisa ny teo amin'ny tendany. Tsy nisy akory na dia fery azy. Ohatran'ireny hoe kikireny fotsiny.
fa le ty ve efa mivadikondana mihitsy fa immortel ahoana ary tena mirediredy alaka zany ve dia tsy azony larija ninninona zany mahazo azy dia sitranao azy foana izy dia nanontany tena hoe raha tapaka zany ny lohany na simba nitaova ao anatiny dia mbola mety miverina amin'ny loniny ihany ve tena enjany ty marina sao aza dia fa nifohany lahatra amin'ny voniny mihitsy ry sedra tena mampatahotra misy ka ny vonin'inona koa tsy raharahako izay nifohany lany ny amin'ny kalona zao ny tena tahorako andraso tokoa misoany libra fotsiny aza hitako marina ka fa aizaho aiza tokoa moa aloha le toerana fandehanatra zareo io ny tsara mandehanana any mihitsy ary farak'izay aingana tena tsy fantatro lesy rija zay efa tafapetraka ao anaty lavaka amin'ny vatapaty andraso ampidiriko amin'izay ianao andraso nytidiko ela mitiantsy ty amin'izay ny antotanako dia ny anao ihany koa avy eo araraka eto amin'ity rakotry ty vatapaty ty saika tsy nety nitete tsara tso nondrahany kalona zay aleo akatona amin'izay mivatapaty dia avy eo totofana ny lavaka tsy dia totofana be loatra satria mbola hifokatra ianao rehefa avy eo raha mandeha araka ny tokony ho izy ny fombafomba amindrana an'ilay Mifoha Maty any aminao iangane mba tsy ho tara loatra kalona rehefa avy eo tsika miona fa maninona raha mbola tsy mikovoka ihany ianao ry kalona efa ora firy zay ny andrasako teto efa ho maizana ihany koa ny andro sa andraso ahiloko mivovoka dia sokafako mihitsy mivatapatika kalona 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 mare avy ianao kalona mifoaza re mifoaza re ry kalona tsy nanditra ilay fombafomba tara loatra kalona kalona hoa atory eto akaiky ny tokoa ary kalona nao marina eto azany andro tsy afoy fa lasesenao to maisina benge ato tsy misy na dia jikikely manazava azy tsy afoy zarenao way farafara manazava mamono maso be io tsy afoy ianao ve io tsy afoy tsy afoy tsy afoy tena mampisomananao kalona kalona velona ihany ianao velona ihany ny malalako manahoana ianao zao velona mba hafa koa ty fomba filazanao azy ka angamo za maty andriamanitra to anaty vatapaty koa nge zazany zany napiditra anao tato ry kalona maty ianao ary voavy mifokatra inona tsara hoe ty lazainao sy foy matina ninona tsy fantatro mazava mety fanampoizinana ra-tsakafo angamba fanampoizinana fa ona zany mbola navelona toy izao raha zany ka tsy mazava amiko mihitsy zay ndeka tsy karazan'olona Mifoha Maty eny tsy karazan'olona Mifoha Maty tokoa ianao fa mifombafomba nataoko no nampifindra azy tainy aminao aza vao tsara ry tsy efa fa tsy mazava amiko mihitsy ange zany zao ary ry kalona ny marina ka ianao tsara
misy fombafomba azo atao ahafahana mamindra an'le ozona Mifoha Maty. Misy fepetra maro be takina nefa atanteran'le famindrana. Raha tsy feno ny ray amin'ireo fepetra ireo dia tsy findra mihitsy le ozona. Taminao rery any izany no fenoko. Fepetra toy ny atahoro sanatry tsy foy. Voalohany indrindra aloha dia mila mifampikasoka maharitra aminao ilay olona amindrana azy. Efa ndray ara-nofo taminao ihany koa. Ny farany fampidirana azy ao anaty vatapaty rehefa avy nanaovana fatotra. Araraka eo ambonin'ny rakotry ny vatapaty ny rano andany sy ny ankilany. Alevina anaty lavaka amin'izay. Avy eo totofana vovoka. Ireo faran'ireo ilay tanterahako mahaliana satria efa feno ny fepetra sisa. Dia amin'ny fomba ahoana moa no anekin'ilay olona amindrana azy ho ampidirina ao anaty vatapaty tsotro izao fotsiny ka? Misy karazana ravikazo izay avy any aminay. Rehefa mahasotra an'io ilay olona tianao amindrana azy dia somary izay ambonin'ny tany mandritra ny ora maromaro. Indray ka soary izany ataonao azy izany dia mody lazainao fa misy nanam-poziny mba hahafahanao mamindra an'ilay izay ty amiko. Sanatrery Kalona, tsy mpamosavy aho ka hanam-pozina anao kanefa misy marina amin'ny ampahany ihany ny voalazanao. Mitady olona amindrana azy io tokoa mantsy ny tanjoko hatrany am-piandohana mba hahafahako miaina am-pilaminana toy ny olombelona rehetra. Ianao no nikendreko tamin'izay. Nandeha ho azy koa moa ny sisa rehetra rehefa nanaiky ny iaraha hipetraka tamiko ianao. Tsara rehetra tsy foy. Nataonao fotsiny izany izay ambabona mba hahafahanao mamindra an'ilay ozona ty amiko. Fa tsy dia tena hoe fitiavanao ako. Indray tsy naposiko. Kalona, Kalona, aza mora misendoatra toy io re. Mbola tsy tapitra ke ny fanazavako e. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany no mitrangany tsy napozina. Nanjary raiky piti taminao e. Tsapako ihany koa ny fitiavanao tamin'ny tsy nandozanao ana dia efa fantatrao aza ny tsy ambarateloko. Na dia hoe saika hanao sarymetsika fotsiny aza tamin'ny voalohany. Efa nomaniko mialoha daholo na ity lavaka ity sy ilay vatapaty mba ahafahako manao an'ilay fombafomba famindrana. Fa tsy mety tapa-kevitra ary Kalona. Sa tsy tia hanimba ny fiainanao satria tiako loatra ianao. Izay ka izany nataony nitondranao ato aty foana. Endro Kalona. Mitrery tsy afoy. Zany efa nolazaiko taminao izany ny marina ary Kalona. Tsy tia ampijaly anao aho dia tsy nitanterahako ilay izy. Efa saika andeha ihany atao aorian'ilay nahafantaranao ny mahampifokatra iny. Andeha hiala lavitra anao eto mihitsy ary tsy hanelingelina anao intsony. Amelanao hanorona fiainam-baovao tsy misy aho ary hampandevitra amin'ny fitiavako. Moa vao mainka nampiseho tamiko ianao fa tena tisy tsy mahafoy ahy dia ho fanavotana ny ainao sy ho famonjenanao izay efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesana no ilay fanapozinana anazo anao anefa dia voatery hanamindra an'ilay ozona tany aminao. Mety tsy tonga tany amin'ny toeram-pitsaboana kory mantsy tsika dia mety efa tapitra ny ainao satria efa tena mangana be ny vatanao. Zaza ange tsy dia nanana fanantenana tamin'ny fifindraniny any aminao intsony satria dia tena efa nanary aina ianao. Moa ianao io ny fo io ihany. Enjany izany. Somary velokely ary tsy afoy aho. Tsy fantatro intsony hoe tokony ho tezitra aminao ve sa tokony hisaotra anao tamin'ny amin'izay ny haiko. Satria lazazah indray izany no Mifoha Maty. Dia inona izany no ataoko? Ahoana ny fomba hiainako amin'ity oziny ity? Dia tsy maintsy misitaka lavitra eto koa izany aho. Dia ahoana eny? Mitohy amin'ny fianarako sy ny sisa. Tsy voatery hiala eto ianao ry Kalona satria izahay ihany aloha hatreto ny mahalala fa ny Mifoha Maty ianao. Mbola afaka mamarana tsara ny fianaranao ianao fa izaho angamba tsy maintsy hiala eto amin'izay. Mifona aminao ary Kalona, tena mifona. Raha ny sitrapoko dia tsy mizaka an'izao ianao. Tsy misy tokony hifonanao re izany e. Zaza ny tokony misaotra anao. Fa izao tokoa aho e. Raha azoko tsara izany dia tsy maintsy miaraka amin'ny olon-kafa raha tia hanapakozina.
ndisa nefa fa zay rery nyvaholana tsy mety averina ty amiko tsony mantsy le izy fa tsy maintsy any amin'olona vaovao ahoana tokoa nefa no andozako fotsiny anao amin'izao ry kaloina to tsy mety ihany no za tsy inany natonga anao toy izao tompona andraikitra voalohany amin'izay manjoanao a manomboka eto tsy manome tsiny anao anefa amin'izay fanapa-kevitra ao raha tsy maintsy araka amin'ny olo-kafa tokoa ve ary tsy foy analako an'io dia mbola anaiky andray avy ianao arin'izay raha mbola tsy maty le afy-pitiavanao miredareda ao anatinao aleo aza aloha isaraka eto sika e andinika an'izay tokony ataoko dia miantso anao ihany a rehefa vita izay kasaiko iandry anao foana ary kaloina ho tiaviko foana ianao na mbola amin'ny fo maty azy amin'izany fotoana izany kalona tsy naninona ve ndre fa zanga moa naninona to taitaitra be izany elahy eo ampahitana raiza aloha tsy afoy dia salama tsara koa ve izy any amin'ny misy azy ihany izy ko ary salama tsara finina daholy ary midika an'izany fantany izany tsy misy inona korika ay ary sedra ao an-trano izy ny firangarangasofona zany vao mipemipenina mitady mibandy tsy zany ry sedra fa inona indray zany ny saraka taminy zao vao tena tsapako fa noho ny fitiavana daholo na tonga anao nanao andreny fihetsika rehetra ireny ka raha tsy paisako azo atao an'izany kosa ry sedra tia anlangy eo azahay e fa tena matotra ve no ty ry kalona fa manany avy ny fahitan'lahy e ho tanteraka ihany zany ny vanoniko dia aza manary nefa vonina ny ala amin'ny zava-madomelona ihany koa ary kalona zany fa misy zavatra tiako lazaina amin'ny kalona ho ahy zavatra inona lazao e nefa oko izao ihany zavatra efa lasy zany no avintsika amin'izay reno andeha ho banjininy sambatra be ary kalona tiako be ilay volona mikasokasika eo amin'ny tarehako zany mama fino ty miara matory amiko ty e to faty efa sy manirolotra ka sedra fino ty mahazo anao e faty e sedra ao tsara ve lazany e kalona tsy maninona ka elahy ty koa mampatahotra ka ary merena teo amin'izay fefa vonao sakafo voalohany indrindra aloha dia mila mifampikasoka maharitra amin'le olona ireo amindrana azy efa nirairana fitaminao ihany koa izy ny farany fampidirana azy ao anaty vatapaty rehefa avy nanaovana fatitra araraka eo amboniny rakotry ny vatapaty ny ranony andana sy ny akilany alevina anaty lavaka amin'izay avy eo totofana vovoka le faran'ireo le tanterako mahaliana satria efa feno ny fipetra sisa kaloina naray antso avy aminao ihany any farany midika ve zany fa efa vita le zavatra nataonao ary afaka miaraka amin'izay tsika eny ry tsy afoy a aiza misy anao zao fa mivonjeko any andola isely tahaka sary eto amin'ny karana tsirabe eto mba hatokatsirovana andao ary ajano vetivety hoe ry siklo jereny langy ry tsapity retsy aizaka izany sery reo e ay to tsy afoy sy kalona andrasy kopakopahana tanàna sao dia tsy mahita atsika reny fananatana oay riza saloy manahoana nareo roa kely tsara fa misaotra ka ay ve nareo reto ka mifamierina indray e
sedra ngeto ka saika lasa dala mihitsy ny lozandririka aloiny sady tsy nandrenesamba voatsony tafaroboka tanteraka tao anatin'ny fidoroana zava-maty mena lery a zany veky famba manaona tokoa izy any simba ny fiainany ny ova ho daloko izany izy hifanenjehan'ny mpitandro filaminana foana hoana dia tao hoe lavo mibalaka nefa aty aoriana dia re ary hita etsy roa indray nampiasainy nanaovana saratsy ange zany ry tsy fo le Mifoha Maty azy zay mihitsy nampalahelo indray dia hoana kirikaloana elaka izany tsy ny eona an'izany ina vaovao andry reo kia jereo ny tananay oay e to efa samy misy peratra efa vita mariazy zany nareo ie dia efa tsy niteniteny mihitsy dia tsy anasanareo koa zany zay amin'ny mariazy ny asiritsako ngaky azo atao an'izany kosa kia nenay nge ka tsotsotra kely tsy dia misy nanatrika akory azy eno ay mba mangataka mangataka zay fonareo tony indray le mpangataka mamofona be tsy maintsy misy foana zany naizanaiza le tandre miso manadino lesony eo indray afy nandoro ny lambako rereny anome vola azy ary nareo atokoko iza moa le izy teo andrekako fa tsy sedra ve ty mangataka ty amoron-dalana ty ry zareo Kolo FM nanolotra ho anao Mifoha Maty tantara mitohy nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa na Itokino novelon'ny tapaporoana faly tsy resikely miaraka tamin'ny Sofaniry sy Saoly Rakotonanahary nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpamantotosa tapaporoana